izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo anefa fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio Alahady faha-efatra ambin'ny folo ny volana Jona taona 2020. Alahady faharoa manaraka ny Trinité. Alahady hitondrana ambavaka ny sekoly FJKM ka ny fandaharana natolotry ny foibe fitondran-tsekoly no fandaharana iombonana araintsika araka ny liturjia amin'ny endriny fahatelo. Ny lohahevitra izay mbola diniantsika dia manao hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Koa mitsangana ry havana, andeha iraintsika ny hira fanentanana amin'ny hazakazaka masina. Fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra ry havana, dia andeha raha antsika mamaky ny salamo izay efa voalahatra, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Miobio an Jehovah ary tany rehetra, mampo an Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa ao ny hatrehany amin'ny fiobiany. Aoka ho fantarareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sondro fiandrana. Midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza ny anarany. Fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Amen.
rerainay sy ankalazainay tokoa ny anaranao ry Andriamanitra rainay io fa tsara ianao sady mpanao ny tsara ianao ilay Andriamanitra hatrizay ka ho mandrakizay misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fahasoavanao izay nataonao taminay eny Andriamanitra ny taranaka rehetra mifandimby aza dia samy misitraka izany fahasoavana sy fitahianao izany avokoa koa raha iombina amin'izao fanompoana masina izao zahay dia ataonay amin'ny fifaliana tokoa izany ho voninahitrao ary eo ambany fitarian'ny fananao masina no anatanterahana izany misaotra Tompo fa lehibe ny fitiavanao afaka miombina eto anatrehanao izahay koa amin'ny anaranao no anaovanay ny vavakay sy anaovanay izao fiombonana masina izao amen. Tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika izao aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hihira ny hira izay efa voalahatra isika. Miarahaba ny ankizy sy tanora rehetra amin'ny anaran'i Jesosy andeha isika hivavaka. Ry Jesosy ko mahalala anay eo toroy tokoa izahay mba halala anao sy halala ny mety izay tokony ho ataonay amin'ny halala ny teninao koa amin'ny anaranao no anaovanay izany mivavaka izany amen. Mateo 7:20 ny andininy 7:10 tapany voalohany no akatsika lesona indray ankizy tanora. Mateo 7:20 ny andininy 7:10 tapany voalohany ihany. Mateo 7:20 ny andininy 7:10 tapany voalohany. Rehefa samy nahita ianareo dia andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy atao mafy be manao hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Amen. Ny mpianatra ankizy tanora dia olona manana fahalalana dia rehefa manofenarana hatrany izy dia mitombo hatrany koa ny fahalalana. Fa rehefa manam-pahalalana izy dia tonga manam-pahaizana. Dia rehefa manam-pahaizana dia tonga manana asa tsara, manana andraikitra tsara. Dia isika koa izao dia mpianatra, manovy fahalalana mba ahatonga antsika hanana asa tsara, ahatonga antsika hanana andraikitra tsara, ahafahantsika mivelona sy ahafahantsika manampy ny hafa. Dia tsy ny fianarana ankapobeny atao any an-tsekoly ihany no ianarantsika sy azontsika fahalalana, fa isika koa dia nomen'Andriamanitra tombony manokana halala ny sitrapony dia ny teniny izany, dia ny tenin'Andriamanitra izany. Dia isika izany mpianatra Jesosy ihany koa isika, mianatra ny teniny. Dia isika izany izao no mahalala ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra dia manana fahaizana amin'izany tenin'Andriamanitra izany satria mpianatra ao amin'i Jesosy ihany koa isika. Dia ny andraikitra izay omeny Jesosy antsika izany amin'ity anio ity, amin'ny alalan'izao teniny izao, dia ny andeha hanao mpianatra ny firenena rehetra. Izany hoe atao manana fahalalana an'i Jesosy ihany koa izany ny firenena rehetra. Izany no
andraikitra mpanaoviny Jesosy atsika satria sika dia mpianany. Dia ataontsika ahoana rakizy tanora zany no atonga ho mpianatra ny firenena rehetra, atonga ny olona rehetra sy ny ankizy tanora rehetra ho mpianatra ao amin'i Jesosy. Dia ny tenin'Andriamanitra izay efa ianarantsika, fantatsika ary haitsika dia ampianarintsika azy ireny ihany koa. Zany no andraikitra sy iraka mpanaoviny Jesosy atsika amin'ny mampianany atsika. Dia isika zany zao manana andraikitra vaovao, na dia mbola ankizy tanora azy sika dia irahan'i Jesosy hampianatra ny namantsika, hampianatra ny zandritsika, hampianatra ny zokontsika ihany koa raha mbola tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra sy tsy mahafantatra ny Jesosy izy, mba ho tonga mpianatra Jesosy. Satria Jesosy dia niteny hoe koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra. Dia izao zany rakizy tanora, reny tenin'Andriamanitra haitsika ireny, reny tenin'Andriamanitra ianarantsika ireny dia ampianarintsika ny namantsika sy ny manodidina antsika ihany koa, mba hahatonga azy ireny ho tonga mpianatra Jesosy dia handeha ihany koa hamita ny iraka izay ampanaoviny Jesosy. Satria hoy Jesosy hoe koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra. Amen. Andeha mbola hivavaka isika. Jesosy, misaotra anao mandrakariva izahay ankizy tanora, fa na dia mbola kely, na dia mbola zaza ary izahay, na dia mbola ao anatin'ny fahatanjahana aza, dia efa omenao fahalalana ny amin'ny teninao, ary omenao andraikitra sahady, ka irahanao izara izany teninao izany, mba hahatonga ireo manodidina anay ho mpianatra ao Jesosy Kristy. Dia tafio ny herinao Tompo ny ankizy sy ny tanora rehetra, mba hatanteraka izany, satria ny mpianatra ao dia mahalala anao ary mankatoa anao manaiky ny irakao. Misaotra Jesosy. Amen. Iaraka hivavaka isika. Misaotra anao izahay Andriamanitra rainay eo, fanomenao izao fotoana izao hamakina sy hainoana ny teninao. Koa mangataka aminao Tompo ny fahefana izahay, mba hanapaka ao anatinay ka hahatonga ny teninao amin'ny tsara. Ary ny mpanomponao izay hitondra ny teny aminay koa Tompo, mba hafenoy ny fanahy masina ka tsy hilaza afa-tsy ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka mamaky sy hiay ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky Isaia 10, 2:20 ka hatramin'ny 4:30. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Eny, Jehovah Tompony maro amely azy amin'ny kotopi, tahaka ny namelezana Midiana teo am-Batilampy Horeba. Ary ny tsirakazony haingany eny ambony ranomasina ka hatsangany tahaka ny fanao tany Egipta. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka ho nitsorikao ny entany, ary ny baofitondrany ho afaka mivosonao. Ary ho tapaka ny baofitondrany noho ny fiatavezany. Injao tonga ny ahita izy
mamaky ny migrona izy ary mametraka ny entany eo amikimasy. Mihoatra ny kadilalana izy, ao geba isika no andry hoy izy. Mangovotra rama, mandositra Gibeany Saoly. Mikiakia mafy zanaka vavy ny Galima, mampandrisy sofina ilay izy, indrisika anatota mahantra. Lasa mandositra madimena, ny mponina ny Gebima mitondra ny entany mandositra. Anio izy mbola mitoetra ny Noba, manintsitra ny tanany manambana. Tendrombohitra ziona zanaka vavy, dia ny avoan'ny Jerusalema. Indro Jehovah tompony maro manapaka ny rantsany madinika amin'ny herin'ny matahotra, ary izay mijoka lava no voakapa, ary izay avo no ahetry. Ary kapaina vy ny ala mikirindro, ary libanona dia alamaky ny iray mahery. Hotohisantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Matio. Matio 7:20 ka hatramin'ny 20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina 7:1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary eo ka ny olona rehetra samy manaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia azo fahamelohana. Fa ny mpanapaka dia tsy mba atahotra ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany. Ary ny tsy atahotra ny fahefana va ny tianao. Ataovy ary izay tsara dia azo tera avy aminy ianao, fa mpanompon'Andriamanitra izy ahatsaranao. Fa raha ratsy kosa ny nataonao dia matahora, fa tsy etony foana tsy akory ny sabatra, fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly an-datsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy ny fahatezerana ihany fa noho ny fieritreretana koa. Fa noho izany no andohavanareo volahetra, fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavatra izany indrindra ireny. Mandohava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, volahetra ho an'izay tokony andohava-ketra, faditseranana ho an'izay tokony andohavana faditseranana, tahotra ho an'izay tokony atahorana, aja ho an'izay tokony ho ajaina. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Amen.
anatsika mandrakarivana iriavana ny fiadanan'Andriamanitra avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny Romanina toko 7:1-7 iray amin'ireo soratra masina novakiana tamintsika no iangatsika amin'ity afatr'Andriamanitra ity ary antenaina ny asan'ny fanahy masina ho amintsika fiangonana atakarantsika indray ny sitrapon'Andriamanitra mba ho fiainantsika. Romanina toko 7:1 hatramin'ny 7. Ny andinin'ny voalohany dravana mazana dia ampatsahivana na ifampatsahivana rehefa misy korotandrotaniny eo amin'ny fiarahamonina, misy karazana fandavana fikomiana eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Fa mba azahoantsika ny hevitry ny soratra masina dia ampatsivina ireto zavatra vitsivitsy reto. Nahoana moa Paoly apôstôly izay nanoratra ny epistily nametraka izao soratra masina izao ato anatin'ity epistily nosoratany ho an'ny Romanina ity. Voalohany, antony ara-tantara. Ara-tantara ny jiosy tamin'ny fotoanandro nanoratana ny epistily, fa ny fotoana manodidina ny nanoratana tokony ho tamin'ny 580 talohan'ny Kristy. Ny jiosy dia tena tsy tia ny fanjakana Romanina. Efa tamin'ny andron'i Jesosy izany mandraka ny nanoratana ny epistily, tsy tia ny fanjakana Romanina. Tsy te andoetra mametraka olana ny hoe azo atao ve ny mandoha vola ho an'ny Kaisara. Ny Matteo 2:20 fanontaniana fandrika natao tamin'ny Jesosy izany nandrasana valiny. Ho Jesosy hoe anoavo an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara, an'Andriamanitra izay ho an'Andriamanitra. Fa tamin'ny andron'ny apôstôly, araka ny asan'ny apôstôly 20:2 dia tena noroahan'ny fanjakana Romanina tsy hono natao Roma mihitsy ireo jiosy. Izany no ilazana hoe anisan'ny tokotany isian'izao texte izao ny tsy fitiavan'ny jiosy fanjakana Romanina ary ny fanlian'ny fanjakana Romanina ny jiosy. Tsy mbola tena ara-panjakana ny fanenjehana kristianina tamin'izany, fa vao nanomboka kelikely fotsiny. Izany hoe tsy mitodika loatra amin'ny kristianina izay niaritra fanenjehana ny filazana hoe ajao ny fahefana lehibe izay misy, fa tena nosoratana ho an'ireo jiosy tonga kristianina mankahala ny fanjakana Romanina. Fa ny antony faharoa koa napetraka izao soratra izao noho ny ara-pivavahana. Tao amin'ireo mpivavaka jiosy izay nisy resy lahatra ao kristiana mandray ity epistily ity, dia nisy ireo atokon'olona atao hoe zelota izay nanana firehana toy izao. Satria Andriamanitra no mpanjaka ny mpanjaka, dia tsy mila mpanjaka izahay, tsy mila mpitondra manam-pahefana, fa Andriamanitra ihany no manana fahefana aminay. Dia tonga tamin'ny fikomiana, tamin'ny fanjakana mihitsy izy ireo, ny 70 taonan'i Kristy. Ny antony fahatelo, araka ny soratra eo ambany masontsika, dia ao anatin'ny foto-kevitra mivohy ny atao hoe fitondran-tena kristianina manomboka ny amin'ny toko 12 ity perikopantsika ity. Izany hoe tsy voasaraka na havana manokana ka hoe ny fanajana ny mpitondra na ny fahefana, fa ampianaran'ny Paoly apôstôly hoe anisan'ny fitondran-tena takina amintsika pino amin'ny kristianina tamin'ny fotoanandro ary mandraka ankehitriny ny fanajana ny fahefana, ny fankatoavana ny manana fahefana. Tena fitondran-tena ara-tsoratra masina hoe manaiky ny fahefana. Ny fahefatra araka ny mpanoratra Paoly no manoratra
ny tena heviny dia hoe tsy ny valiteny hoe tsara daholo na tianao ve ny mpitondra, tsy izay ny hevitra tia ny ampitana fa hoe ahoana no azona miaina ampilaminana eo ambany fahefan'ny mpitondra. Izay no fanontaniana mila valiana. Ahoana ny ahafahana miaina ampilaminana eo ambany fahefan'ny mpitondra. Raha makany amin'ny faranysika izany hoe hatrany amin'ny 9:7 amin'ity toko ity, ny famaranana dia fametrahana any Kristy ho tena fonosany zavatra rehetra. Hoy ny 9:7 hitafio Jesosy Kristy. Ninona fahefana, ninona zavatra nyresahana momba ny atao hoe fanoloran-teny, ny famaranana azy dia ianao fonosany toetra ny Kristy, ianao mitafy any Kristy. Ireto ariavana no anafarana antsika hoenty miainga amin'izao anjara perikopa izao. Voalohany, antso amin'ny fanekena ny fahefana. Maneke ny fahefana, fa ny fahefana rehetra misy dia avy amin'Andriamanitra. Ny olana zany miteraka ny tao hoe tsy fanjari-piainana eny amin'ny fiarahamonina manomboka ny atokantrano, eny an-dalambe, any an-tsekoly, any am-piasana, eo amin'ny sehatra midadasika, fokotany, vahoaka be sy ny firenena eny izao tontolo izao. Ny olana tsy hoe manaiky na tia ny mpitondra ny olona, fa ny olana dia hoe manaiky ny fahefana ve ny olona. Rehefa tsy eken'ny olona ny fahefana na iza mitondra eo, dia tonga ny tsy firindrana, tsy afa-mandroso ny fiainana. Tsy milaza ity soratra masina ity hoe ny fahefana ara-politika ihany eny amin'ny fiarahamonina, mpitondra firenena, mpitondra fanjakana. Tsia, fa ny endrika ny fahefana rehetra manomboka ny atokantrano. Ny ray aman-dreny tena manaiky ny fahefan'ny ray aman-dreny ve ny fiarahamonina ankehitriny. Nahoana no potra ny teny hoe misy miaino, nahoana no mbola mandehandeha anoany no hoe miteny foana titinina, nahoana no mbola lazaina no hoe be sermona, nareo koa miteny foana. Misy endrika tsy fanajana fahefana ray aman-dreny zany. Alahady natokana ho an'ny sekoly Eritsekema zao alahady zao. Betsaka ny sekoly izay miandrandra fahombiazana ka mametraka fitsipifehezana. Anisan'izany sekolim-pinoana izay adiditsika. Rehefa mipetraka amin'ny fitsipifehezana izay tsy mipetraka amin'ny fahendren'olombelona fotsiny raha sekolim-piangonana, fa tena araka ny soratra masina, dia misy ny mpiara-monina, ny mpianatra tafiditra ao anatin'ireny sekoly ireny, tsy mahazaka ilay fampifehezana araka ny soratra masina, fampifehezana masina. Tenenina ny ankizy, manome havahana azy ny ray aman-dreny. Na ny ray aman-dreny ny mpianatra, na ny mpianatra zany dia samy tsy manaiky ny fahefan'ny sekoly, miezaka manabe sy mitaiza, indrindra moa ny fitaizana araka ny soratra masina. Dia atena taona aza dia ny hoe andao afindrao ary dada sy neny a, fa tsy mety amiko io sekoly io, tsy mahazo manao an'izaoko, tsy mahazo manao an'izaoko, tsy mahazo manao volon-korotanidrotanako, tsy mahazo mandokonoko tsy mety. Zany ry havana no mitranga, zany hoe na inona sekoly ny olana tsy hoe mataiza ve ny sekoly, fa ny olana dia hoe mety ho tezaina sy beazina ve ny mpianatra ankehitriny. Maneke ny fahefana. Voalaza ny fitondram-panjakana fa tsy mahasehaka ny vahoaka ny mpitandro filaminana eto Madagasikara. Dia tsy gaga sika rehefa tsisy mpitandro filaminana, iny sika mahita moto avy any mody fiakarana makaty amin'ny zotra tsy tokony handehanana. Ary tsy eto ihany, fa fantatr' izao fa lalana mitodika tokany sens unique, nefa mbola misy jerenao mifanena ihany.
dia sahirana ny fiarahamonina tsy manaiky ny fahefana zatra ny baranahany zany ry havana no iantsona antsika ato anatin'izao perikopa izao akoatra ny any amin'ny sehatry ny asa raha vao miova ny lehibe dia ny andany fahefana ihany no imasony ny sasany antsony isika hanaiky ny fahefana izay misy tsy hoe hanaiky ny mpitondra rehefa metimety aminao fa hanaiky ny fahefana satria nomen'Andriamanitra fahefana ireny mpitondra ireny eo amin'ny 15 tapany farany dia ambaran'ny soratra masina ry havana fa tena mahazo fahamelohana izay tsy manaiky ny fahefana fieritreritra zany zavatra faharoa ao anatin'izao perikopa izao dia antso ho amin'ny fampiasana ny fahefana eo amin'ny andininy fahefatra dia hoy ny soratra masina fa mpanompon'Andriamanitra izy ahatsaranao fa raha ratsy kosa ny nataonao dia matahora fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly andatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy ireo nomen'Andriamanitra fahefana amin'ny andraikitra izay tanany dia azadonana fa mpanompon'Andriamanitra mitady izay atsara anametrahana ny fitsarana araka ny rariny antsona ny manam-pahefana rehetra tsy hoe hitady fankatoavana fotsiny araka ny dininy voalohany fa izy indrindra dia antsona ankatoa ilay fahefana amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy hoe mpanompo dia manaraka izay lazainy ny tompony manaiky ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny andraikitra izay tanany mampindrana manome fahefana ao anatin'ny fotoana voafetr'Andriamanitra ry havana raha fiainam-piangonana ny taom-piasana iasan'ireo olom-bo fidy tamin'ny fisokafan'ny taom-piasana dia 4 ihany voafetra ny fahefana nomena avy amin'Andriamanitra eo amin'ny firenena dia misy fitoana koa isam-pirenena hatramin'izao no mitondra ny tompon'andraikitra eo amin'ny fanjakana voafetra fa tsy mandrakizay antsona anararoatra n'izany fotoana voafetra izany ireo tompon'andraikitra ka ampiasa tsara ny fahefany eo ambany fahefan'ny tompo ka hirotsaka ho mpanompon'Andriamanitra eo amin'izany andraikitra raisiny izany mpitsara izy ary mpanompon'Andriamanitra betsaka ny very-hevitra ny amin'ny fanapara-pahefana ataon'ny tompon'andraikitra isatsokajiny amin'ny sehatra samihafa betsaka no mahatsikatra fa ny fahefana eo am-pelatana ny tompon'andraikitra dia tonga fahefana anangonana tompontsoa fa tsy hitadiavana izay mahasoa ny vahoaka hiadidiana misehatra io na ara-pivavahana io na ara-piaramonina io dia misy fanamariana ny amin'izany ry havana malala rehetra amin'ny tompo antso ho antsika izay manana ndraikitra na aiza na aiza na misehatrina na misehotrina ampiasao ny fahefana fa mpanompon'Andriamanitra natao hitady izay asoa ny vahoaka hiadiditsika isika mpanompon'Andriamanitra natao hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny isika eo ambany fahefan'ny tompo raha iamandreny ianao azamparina ny fahefana ampiasao ara-draliny sy ara-kitsiny hitadiavana izay asoa ny ankonanao sy ny taranakao zany raha mpampianatra ianao aza manao didiko fe lehibe fa katsao izay asoa ny mpianatra izay ampandroso ny sekoly raha toy ianao ka mpitondra eo misehatra ny fiarahamonina dia tadiavo izay asoa ny vahoaka hiandraiketanao tadidio ry havana fa izao soratra masin'izao dia mampahafantatra fa antsona hampiasa ny fahefany amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy izay nomena fahefana ary ampiomanina fa mbola ho tsaraina koa amin'izay nampiasainy ny fahefana nampindramina azy ny fahatelo dia antso ho amin'ny fiara-miasa eo amin'ny andininy fahaenina sy fahafito dia fiantson'ny Paoly ny mpiarabelona aminy
ny amin'ny andoavana etra ny amin'ny anajana izay tokony hajaina fiara-miasa zany fanehoana fiara-miasa ahafahana miara-mampandroso ny sehatra misy antsika izany hoe ataovy ny adidy tokony ho ataonao fandoava-ketra na raha samihafa ary ajao izay tokony ajaina indraindray dia fatrapitady tombontsoa isika vahoaka indray io raha tombontsoa dia maika mihitsy fa raha hoe ity ny adidy raha inambary dia maika mihitsy hitany sakafo fa zay anasa viliana trano riavana malala rehetra amin'ny tompo tsy hiandry ny tompona andraikitra hiezaka sy azakazaka isika fa anao izay tandrify atsika koa ny fampandrosoana ny isanankonana nametrahany tompo atsika ny fiarahamonina izay hiadiditsika misy antsika raha teo Paoly dia manao hoe aloavy ny etra mety mieritreritra ianao manana fiara hoe kaninay le efa elaela dia lafolafo izany mety mieritreritra ianao hoe atao ahoana le fadijerana nary izany izao ahena kely fampirarana sa ahoana aloavy ny etra aza lefa lavitra fisaina fa ny didin'ny tompo dia ny hoe anjarantsika manao ny andraikitsika anjara ny hafa-koa ny manao ny adidiny tandrify azy isika kristianina riavana dia miantrana fitondran-tena tsy mpijery fotsiny eo anivon'ny fiarahamonina na mpitandamba fa raisy ny andraikitra tandrify anao na ny amafa ny tokotany manodidina anao azy efa didy sy andraikitra zany mandraisa anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina mamarana isika Jesosy Kristy no mpanjaka ny mpanjaka izy dia nametraka fianarana ho antsika nanompo tonga hatreny amin'ny azo fijaliana mba hitadiavana izay asoa sy ianao izy dia namela fampianarana ho antsika ary mampatsiahy fa efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany raha manapaka amin'ny fahefan'ny tompo mandra-piaviny dia nantsonsika tamin'ity an'io ity anaiky ny fahefana rehetra izay napetrany teo amin'ny tompona andraikitra miadidy atsika nantsonsika tamin'ity an'io ity raha manana fahefana mba hampiasa ny fahefana nomena sy nampindramina amin'ny fahamarinana nantsonsika tamin'izao afatra izao mba handray ny andraikitra tandrify atsika araka ny anjarantsika tsirairay avy amaranana riavana itadidy io fa voafetra tokoa ny fahefana eto amin'izao tontolo izao ny tompo no manana ny fahefana rehetra araka ny voasoratra eo amin'ny apokalipsy 1:20 andiny ny 10 tapany farany manao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay anapaka ao amintsika ny fahefan'ny tompo ary anaiky ankatoa izay voalazany sitrapony isika amen. Izany riavana no sitrapon'Andriamanitra izay tia ny ainantsika sy harantsika fa isika rehetra kosa haranonina ny hoe sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka ny lanjona sambatra izay mitandrina teo vavolombelona ka mitady azy amin'ny fondrehetra amen. Hivavaka isika isotranao izay Andriamanitra fanampahatsiahivinao tamin'ny alalan'ny teninao ny sitraponao izay tianao hiainanay fa izahay Andriamanitra dia tsy nanaiky ny fahefana misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay izany no mahatonga ny olana eo amin'ny fiainanay tsy hainay akory mampiasa ny fahefana izay nampindraminao Andriamanitra anay ary indrindra tsy nanaiky hiara-miasa tamin'ireo izay nomenao ny fahefanao izay Tompo Andriamanitra io tsy nahatanteraka ny sitraponao rehetra izay koa manantona anao izay ankehitriny mitondra ny tsy famendrehanay fa izahay ihany no mahatonga heloka ho an'ny tenanay hoy ny teninao hoe izay mamafy heloka dia hijinja fahoriana kanefa ianao Andriamanitra lay mahari-po
ianao ilay be fitiavana sy mamindra fo ary ianao ilay mpandray bebaka koa mamindra-fo aminay mitaraina aminao izahay fa te hiverina aminao te hanao ny sitraponao Andriamanitra kovonoa ny elokay Andriamanitra ary diovy ny fahotana rehetra hanananay ny fihavanana aminao ary indrindra hanananay fifandraisana aminao indray amin'ny anaranao ilay mpamela heloka ary no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Anareo izay mibebaka marina tokoa teo anatrehan'Andriamanitra mitsangana handray ny teny somafaly ho famelana ny elokao. Hoy ny Tompo, satria nianatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako. Izao efa niaino, aza matahotra anao fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho, ay anao. Izao do izao no namono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Koa vaovela ny elokareo noho ny anarany masina. Medera ny Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Kepinoana alarana voalohany driavana no ndeha hanambaratsika ny finoantsika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalona anao kapoty Pilato nombony tany maso fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao ny an-danitra mipetraka fanamanitra tsy toa avy ny finitsara velona sy maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manera zao tontolo izao fiambin'olona masina famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay.
amen. Amin'ny fotoanany asa vavolombelona isika alahady ny fahasoavany ity alahady ity araky ny voalahatra ao amin'ny almanaka ny fiangonana izany hoe iantsonantsika ankasitraka amin'ny tompo no ny fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika. Indraindray sika dia mandre atao anatin'ny fampovavahana no hoe misy mpiara-mivavaka amintsika manao rakim-pisaorana na manao voady no ny fahatsiarovany ny famangin'Andriamanitra azy tamin'ny fahasoavana. Fa itony alahady ny fahasoavany tony izay soritantsika indroa anatin'ny taona volana Jona ho an'ny enim-bolana voalohany ary amin'ny farany volana Desambra ny enim-bolana faharoa dia iantsonantsika tsirairay ahiankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana nomenantsika. Inona moa no hoe fahasoavana? Ara-baiboly ny atao hoe fahasoavana
dia tsy ny hoe zavatra miabo amin'ny fiainanao ihany amin'ny fijerintsika fa ny fahasoavana dia izay fanomezana nomen'Andriamanitra antsika tsy tokony ho antsika akory kanefa dia azontsika ary fototra sady lehibe amin'ny renindriavana Jesosy Kristy sy ny famonjena izay nomeny antsika. Raha kristianina ianao ka tsy mahatsiaro hoe fahasoavana namonjena fa tsy ny asa nataoko na niezaka ho amin'ny fahamasinana dia mila mieritreritra. Kristianina isika mahatsiaro fa nomen'Andriamanitra fahasoavana dia ny famonjena tao amin'ny Kristy. Anio no hanehoantsika indray eo anatrehan'ny Tompo fa mankasitraka izany fahasoavana lehibe nomen'ny Tompo izany isika. Kanefa tsy izany ihany fa ny soratra mazy dia manao hoe fahasoavana nampifahasoavana i Kristy ary Paul koa amin'ny Romanina 9 dia miteny hoe omen'Andriamanitra ho antsika maimaim-poana ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Kristy. Rehefa azonao ilay fototra ny fahasoavana dia Jesosy Kristy sy ny famonjena vitany dia manaraka ny rehetra. Manamafy koa ny soratra masina hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampoanao ny zavatra rehetra. Ry havana malala, izao sika dia hiara hijoro ho vavolombelona fa tsy diso anjara tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra namonjena antsika tao amin'ny Jesosy. Fahasoavan'Andriamanitra ireo fahombiazana samihafa teo amin'ny asa nikerezanao aina, teo amin'ny fianarana nilofosanao, teo amin'ny fitsaboana izay niezahanao sy ny maro hafa koa. Fahazadonana fahasoavana koa nahafahantsika nijoro tao anatin'ny fizahan-toetra mafy izay mety nampandalovin'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Vitantsika ny niatrika n'ireny zava-mafy ireny tsy ny herintsika fa tena fahasoavan'Andriamanitra. Hoy ary ny soratra masina izay horaisitsika eo am-pitsanganana ry havana, manasa antsika fiangonana hitsangana. Ny Romanina 9:1-7 sy 2:30 ary ny Jaona 1:1-9. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy homenantsika miaraka amin'ny maimaim-poana kova ny zavatra rehetra fa tamin'ny fahafenony no andraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Hivavaka isika. Tompo renay ny feonao miantso ary mampianatra ny aizanay mankasitraka anao ny fahasoavana tsy hainy vava-tonono natolotra ho anay ary ny fototra izany ny fiorenan'izany dia Jesosy Kristy sy ny famonjena natolotra ao. Misaotra Andriamanitra no ny ampahatsivanao anay izany fahasoavana lehibe izany. Mankasitraka anao koa fa azavainao ny fosiny sainay ahatakatra fa ay ny fahazakanay ny fizahan-toetra mafy dia tsy herinay natanjakay fa tena fahasoavana avy aminao. Ay ny fahombiazana samihafa tsy hitanay ho tany saina na ho lazaina dia fahasoavana avy aminao koa. Koa hijoro izahay ao anatin'ity fotoana ity ho vavolombelonao fa izahay ny toy izao dia ny fahasoavana. Mangataka aminao ary mba hampijoro anay am-pifaliana manoloana ny altaranao masina ary tsy hitondra tanana foana eo anatrehanao izay raha miseho fa izay efa nomananay dia hankazitrao fahatolotray ampitiavana sy ampifaliana izany. Dia anoho ny fiainana miaraka aminao ilay loharan'ny fahasoavana izahay aorian'izao mbola manantena fa anampy amin'ny fahasoavana ny fivelomana isan'andro ianao ary hanome ny tsy takatry ny sainay akory. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mivavaka isika. Jehovah Andriamanitra eo, ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka. Ianao ilay manam-pahefana amin'izao rehetra izao sy aminay olombelona no arinao. Ary ianao no manome andraikitra, manome fahefana sy mampindrana izany aminay olombelona. Voatario amin'ny alalan'ny fananao masina izay ankehitriny. Hanaiky ny fahefana
izay misy eto amin'ny tany sy ny firenenay, amin'ny fiangonanao, amin'ny fiarahamonina misy anay. Ahay anaiky ny fahefana sy ampiasa ny fahefana araka ny sitraponao Andriamanitra. Ary indrindra Tompo, hiara-miasa amin'ireo manam-pahefana izay nomenao hitarika sy handrindra izao tany misy anay izao. Hanananay filaminana, hanananay fiadanana, ary indrindra hanananay ny fahasambarana eo aminao Andriamanitra. Izany Tompo no vavaka entanay ao anatrehanao, fa mangataka aminao ihany koa izay ho an'ny mpianatra rehetra hiatrika ny fanadina mpanjakana amin'ity taona ity. Indrindra Tompo, ireo zandry zanaka izay hiatrika ny fanadinana CPE amin'ny atalata ho avy izao. Ianao ilay Andriamanitra manana ny fahazavan-tsaina no hanilo ny saina izy ireny, hanome fitadiana izay efa nianarany hatramin'izay, hampatsiahy izay efa nianarany hatramin'izay Tompo. Azo manatanteraka izany fanadinana izany, ka lavorary izany fanadinana hatrehany izany. Esory amin'izy ireny Tompo ny tahotra, ny ovitra, ny tebiteby, fa ianao kosa no hanome fifantohana sy fanahy tony, saina tony ho azy ireny tsiraray avy. Andriamanitra rainay io, ao anatin'izao fiangonanay izao koa, dia misy ireo izay hiarany tsy fahasalamana, ny hiarany manjo. Ianao Jesosy Kristy ilay efa nitondra ny aretinay teo amin'ny hazofijaliana, ary nivesatra ny fahorinay, no manam-pahefana hanaisotra ny aretina izay menjady amin'ireny mpanomponao tsiraray avy ireny, hanome azy fahasalamana tanteraka. Ianao ihany koa no hanaisotra ny vesatra ny fahoriana amin'ireo izay niaram-pahoriana, ka hanome indray sy hampody indray fifalianao amin'izy ireny, hananan'izy ireny fanantenana mandrakariva. Andriamanitra rainay io, jereo amin'ny indra fonao ny mpitondranay, na ny mpitondra eto amin'ny firenenay izany, na ny mpitondra ny fiangonanao, dia ny fiangonan Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mba hatsiaro mandrakariva fa ny fahefana izay hananan'izy ireny dia fahefana voafetra, ary ampiasaina araka ny sitraponao Andriamanitra, hanasoavana ny vahoaka sy ny fiangonana, fa tsy sanatry hamoretana ny eo ambany fifehezana. Tomponay malalo, fantatray fa miaino anay ianao ankehitriny, ary miaino ny vavaka sandratray eo anatrehanao. Hamaly ny vavaka ihany koa anehinao Tompo, ka amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Iombonanay kosa ilay vavaka nampianarin Jesosy Kristy zanakao manao hoe: drainay izany an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, dia atantako ny an-danitra. Mianay anio ny anasaza ao anay, ary mamelana elokay tahaka namelana sy meloka taminay. Azo mitondranay amin'ny fakapanahy, manafahana amin'ny ratsy, hanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Zay joroneto ry havana dia namafy ny fitarianantsika ny amin'ny fanajana ny fidirana eo amin'ny fanompo-pivavahana. Ho an'ny fidirana faharoa dia ampatsivona fa manomboka amin'ny folory izany, ary mitarika ao ny fampianarana hira arak'izay hitantsika teo. Ho an'ny fidirana faharoa koa nefa ho antsika izay zatra miditra faharoa, indraindray dia mikisaka kely ora hidirana io, no ny antony hoe somary lava ny fidirana voalohany no ny fandaharam-potoana samihafa tao, ary indrindra amin'ny alady faharoa tahaka izao raha betsaka ny vahoakan'Andriamanitra mandray asa nefa tsy dia mahasehaka loatra nisan'ny mpiandry tonga, dia tena mikisaka lavidavitra ny fidirana amin'ny fanompo-pivavahana faharoa. Mbola hifampahirezana eo nivon'ny sampana fifoazana izany. Raha ny tamin'ity androany ity dia tonga tamin'ny 7 ora maraina vao nirava ny fidirana voalohany, satria betsaka mipandray asa fa tsy nahasehaka loatra ny mpiandry.
manomboka amin'ny fianaran-kira 10 minitra nandaminana azy ary mitohy amin'ny fanompopovavahana feon-java-maneno dia ny fitariana hatramin'ny farany any amin'ny tsodrano. Indraindray fa tsy hoe isaky ny mihetsika, isaky ny fidirana, indraindray dia mbola misy tratraoriana ihany miditra amin'ny 10. Sa tsy izany? Miditra amin'ny enina sasany moa dia manjary mahagaga mihitsy eo amin'ny liturgie lasa misy hoe fidirany tratraoriana voalohany, fidirany tratraoriana faharoa. Fa izao manao fanampy isika fampitaizana teo tsarovy fa misy soratra masina mampiomana ny hoe tsy fantatro ianareo na avitaiza na avitaiza. Misy soratra masina mitantara an'izany atao hoe 5 adala sy 5 endry. Mbola eo zany vezivezany dia tratraoriana dia voahidiny varavarana. Efa fianarana amin'ny reny ry havana ny fananjatsika ny liturgie. Ndrao rehefa tonga ny tompo nidiny varavarana na mpivavaka teo foana azy ianao tratraoriana satria zatra ny tratraoriana. Na koa efa tonga ny tompo tratraoriana dia teny aminao izy hoe tsy fantatro ianao na avitaiza na avitaiza. Mianara mba hananja ny ora fidirana isika. Ary raha toka vavaka maraina ianao mety sarotra amin'izao maraina amin'izao andro rinina izao no miala any Ambatoroka ohatra na any Sabotsynamena na any amin'izay farany lavitra hitretintsika fa misy zany rehefa tena tsy tratra no ny antony fandriampahalemana sy ny andro ririnina dia miazaha miazakazaka hanatratra ny amin'ny 10 tsy diso. Izay no afatra ry havana. Ankena raina dia nataony fanamby hoe mandra-pahatsisy olona tratraoriana na tara intsony dia tsy atao tsony tsy hifanentanana ity. Raha mbola misy tara anankiray zany amin'ny fampoavana mijoro eto indray ilay mpitandrina hoe aza manao tara, aza manao tara. Dia fampivavaka isika amin'ny fampahery koa mahireza indrindra ry havana. Dia iombona mivavaka famaranana azy sika ry havana. Andriamanitra rainay eo misaotranao zahay fa noho ny fahasoavanao dia afaka nandray fampaherezana avy aminao. Raha kivy izahay dia novelominao ny fanantenana tao anatinay. Raha ny salasala izahay dia afaka nazo toky ka niorina tsara tamin'ny finoana. Ary raha nisy izay narisarisa dia inonay fa natsanganao tamin'ny kery sy ny fahefanao izy ireny. Misaotra ny amin'ireto mpanomponao izay nanaiko fitaovana teo ampelantananao araka nosotra masy efa napetraka ao taminy. Jereo tompo ny fanorantenany ary ampaherezo mandrakariva koa izy ireo mba hafany mampahery ny vahoakanao. Dia tsinjovy ny tontolon'ny fiainanay. Raha hiatrika ny andavanandronay izahay dia anao tompo anamarina ny teninao fa momba anay mandrakariva mba hara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amin'ny anaranao Jesosy ilay lohan'ny mpiandry no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Hitsangana indray ny afatra aorian'izay anao ny hira voalahatra mialoha ny famaranana 2:200 rehefa izany vao raisina ny tsodrano. Zao ary ny afatra tononona ho antsika ry havana. Farany mahereza ao amin'ny tompo amin'ny herin'ny faherezana ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Amen. Raisoa amin'ny finoana ampahiranareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo fiadanana ne ho an'ny rahalahy
ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavana ny ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.